Sosikevitra maro kosa no nivoaka tao anatin'ny fivoriana azony be sy ny marina trehana teny anivony anteny mirapirenena teny. Isan'ny tapaka tamin'izany ohatra fa ny alatsinainy avy izao no iona amin'ny avy eo anivon'ny gouvernemanta ry zareo parlementaire. Nodiniana teo amin'ny fivoriana azony be sy ny marina trehana androany ny fandiniana ny raharatsy fahandriam-pahalemana manerana ny nosy. Maromaro ireo sosikevitra voarakitra tao anatin'ny tolo-kevitra avy amin'ny komity manokana misahana ny tsy fahandriam-pahalemana. Anisan'izany ny fanatsarana ny fomba fiasan'ny mpitandro ny filaminana, ampifanarahana ny dina amin'ny lalàna misy, fametrahana rafitra manokana misahana ny ady amin'ny dahalo eo anivon'ny fitandrona ny filaminana. Raha mahalala fa mitovy ihany io tsy fahandriam-pahalemana io. Ny fitrangany fotsiny samy hafa amin'ny any ambanivohitra sy ny eto an-drenivohitra. Ny sosikevitra ny arahana nanapaka tao anatin'ny commission plénière ary anisan'ny nanaiky an'izay ny kolafy ravalomanana. Zavatra anatsarana ny fomba fiasan'ny mpitandro ny filaminana. Miompana be dia be any amin'ny fandaminana ny asandry zareo, ny fitsinjarana an'ilay asa sy ny fandraisana andraikitry ny mpitandro filaminana no tena fototra ilay izy. Irahantsika malala fa rehefa ao anatin'ny tetezamita tsy dia tena misy loatra ny fandraisana andraikitra, dia ny jiolahy mahafantatra an'izay koa satria manara-baovao izy. Dia izao efa mipetraka ny fitondrana, efa tokony hipetraka koa zany ny fandraisana andraikitra tanteraka avy any amin'ny mpitandro filaminana. Ary izay no nahatonga ny hoe isy commission d'enquête zany atsangana. Tsy dia tena hoe hanao enquête akory no tena ho andraikitra izy io, karazana ohatrany hoe azo eritreretina ohatran'ny commission ad hoc ihany hitondrana sosikevitra ahafahana manatsara izay fomba fiasa izay, ahafahana manamafy izay fandraisana andraikitra izay. Tsy nolanian'ny parlemanta nefa ny fehi-kevitra naroson'ny komity manokana misahana ny tsy fahandriam-pahalemana eo anivon'ny anteny merapirenena. Nolanian'ny solombavam-bahoaka tonga amin'ny volo kosa ny hanatanterahana fionana mivantana ny gouvernemanta, ka ny alatsinainy 7 Meo avy izao amin'ny 2 ora no hanatontosana ny fionana eo amin'ny gouvernemanta sy ny parlementaire andinihana mikasika ny vahaolana entina manoloana ny tsy fahandriam-pahalemana manerana ny nosy, indrindra fa ny any atsimon'ny nosy.